Tiny tafika malagasy 80 taona zay tena faly a mba afaka miara-paly amin'ny malagasy rehetra tavavera sambatana tetanindrazana sady arabainy tsika malagasy rehetra natanteraka anaty fitosana iny ka fitena ngely hoe fa reva tena samy mieritreritra ny tena maleo tena daholo fa tena jerena anatinany tsy maleo tena dia ho jerentsika ny tena maleo tena tanteraka zany mizavana tiako resahana aloha dia zao a le vava sy le resaka mandeha dia mandeha tsara daholo a fa mifanatanterahana an'le asany tena tsy misy hoatsaraina koa na mafisina ny fanaovana azy tena hitako mihitsy hoe tena ty irahina malagasy samy manana fitiava-tanindrazana daholo fa lizy indrindra dia lasa mifampisikera dia lasa tokony aseho tsara mihitsy le tena hoe fitiava-tanindrazana zany tsy azo rahatsiny zany na tsy azo anaovana vazivazy zany faly a mahitana malagasy ty tena tokony irahina reo ara miperaka teo akaikiny teo a rehefa nitseontoy azy zay loha teo hoe hitako hoe ahoana nareo ty dia hiteo zany ozy izy fa tena ilaina dia ilaina io niona tamin'ireo re tompona andraikitra koa tany ivelany tany hoe solon-tenan'ireo reto tany amin'le diaspora dia manaiky io fa hoe mba handray anjara zareo any mantsy hoe manatombon-dahany satria avoavo kokoa ny fahalalany sy ny fandiniany anatina firenena mandroso izy dia ngamba ny mety andeha tsara an'izay ilaina ve président ny fampiavana pirenena mialohan'ny fanamboaram-pirenena za aloha nareo avonjena le malagasy sahirana marina laha ny andro hiavana eto tsika inge miavana eto mamasina tsika miavana avy eny efa tsika misaraka indray laha ny andro ampivanina lava eto do iasa aloha firenina io créena fotsiny tsisy déstabiliser zany efa tena miasa atao ingeny asa avelan'ny olona anao miasa tsisy zany déstabilisation zany zay manao any anaova tsika angareto misy zay lo andeha am'zay faly miarabany vahoaka malagasy tsy vaky volo ny tenako amin'izao fankalazana ny fitsingerenany taona ny verenany fahaleovantenany Madagasikara izao arabaina natratra ny asaramanitra tompoko araba fantipatenina no tolotra ho anareo hery miantoka ny fiandrianana ny fiarovana sy ny filaminana ny ty nositsika ety indrindra ny folo alindahy malagasy izay mankalaza ihany koa ny fitsingerenany taona ny foronana tompoko lahy sy tompoko vavy 20 jona 17 20 jona 20 feno 80 taona katroka anio ny niverenany fahaleovantenany Madagasikara manandanja ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantara-pirenena arak'izany ty andro anio ty ka tsy tokony hijanona ho andro fankalazana na andro fety fotsiny ihany izao ny fotoana tokony anaovantsika tsirairay avy fandinihana lalina mikasika ny fitiava-tanindrazana sy ny anjara briky miandry antsika haneho antsika izany indrindra amin'izao fanavaozana izao ny tolona ho an'ny fahaleovantena no takin'ireo mahery fony firenetsika dia mbola mitohy tsy misy firenena mahaleo tena raha mbola miankin-doha feno amin'ny firenen-kafa raha izay 80 taona izay anefa ny dinina dia maro ireo zavatra afaka ambara mbola tsy tratra ny fahavitantena ara-tsakafo ny angovo ilayntsika eto toerana dia mbola miankina amin'ireo firenena hafa ny fanafody sy ny fitaovana ara-pahasalamana hoenty mitsabo ny marary eto amintsika dia mbola tadiavintsika any ankafa ihany koa ary ny politika mpanjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy eto amin'ny tanindrazantsika dia ny vahiny no mamatsy vola ny ankamaroany fehiny miankin-doha tanteraka isika na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-toekarena noho ireo fahalementsika ireo dia lasa miaritra sy mizaka ary misedra ny akony fanatotolona fotsiny ihany isika ka na ny kolotsaina nanatsika aza dia mbola voatsembatsembana sy anjakazakany kolotsainy firenen-kafa mila fiovam-penitra isika izany anefa dia mitaky famondrona kery firaisankina firaisampo ary indrindraindrindra fitiava-tanindrazana averyko ombieny fa ny fahavalo mila resentsika miaraka dia ny fahatrana manaraka izany tahaka ny fanao mahazatra rehefa andro ny 20 jona toy izao dia nankatoavina ny famela-keloka ho an'ireo voafonja mendrika izany isaorana manokana ireo hery rehetra nandray anjara tamin'ny matso lehibe anio manerana nosy sy nanao tantsoroka teo amin'ny fikarakarana ny fandaminana sy ny fiandraketana ny fandriam-pahalemana
ny andro raha-pitso dia natokana ialanareo sasatra misaotra antsika malagasy tamin'ny fiaraha-mientana nasehontsika tamin'ny fanehoana maro lafy ny mahamalagasy atsika anio izany ezaka izany dia ho tohizantsika hatrany hiboiboika ao anatin'ny tsirairay avy ane ny fitiava-tanindrazana ho tratratsika miaraka ane ny fahaleovatena tena izy ho tahin'andriamanitra mandrakarivany ny tanindrazantsika makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana
Thank you.